Miadananao faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahatratra izao alahady farany amin'ity volana Desambra ity, amin'ity taona 2025 ity. Misaotra ny Tompo isika nahatratrarantsika izany. Tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ka ampanatren-tena no hitondrako izany ary mankasitraka ny mpanompony koa izay nanome tombotsoa ahy hitondra izany sakafom-panahy izany amin'ity alahady farany amin'ity Desambra ity. Ka mialohany hitondrako ny sakafom-panahy dia mbola hiaray vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay ka mbola nazahoanay izao ora sy fotoana izao. Misaotra Tompo ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitiavanao lehibe. Maro Tompo ny aniro, tia tratra ny anio nefa tsy natratra, fa izahay kosa mbola namindranao fo Tompo ka natratra izao alahady maraina izao amin'ity alahady farany amin'ity volana Desambra ity. Ka dia isaoranay anao izany Tompo malalo, ary ankehitriny Tompo malalo tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao, mangataka Tompo ny famindramponao, hiasa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao. Tompo malalo tsy mitsinona aho, tsy mahina ninona Tompo, tsy mahatakitra ny tianao ambara ny teninao, votsavava, malady fiteny Tompo, fa mangataka ny asan'ny fanahinao masina, hiasa manan-kery aty anatoko ampitenena aho, sokafy ny vavako, tendreo ny lelako Tompo, toy ny lehilahy efa mahay azaho ka nambara ny tianao ambara ny teninao, ka tsy ho hisy latsaka izany ka tsy ho hisy latsaka izany Tompo na hitombo vahoaka Tompo izay tianao ambara ho aminay Tompo, no ako no ampitenena anao ahy eto, ka mitenena aminay ianao Tompo, fa vonin-kehananao zahay, ary ny tenako izay hitondra izany no handray voalohany izay vao ny hafa koa. Ka manatreha feno anay ianao, fanahy masina, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ia, ny tenin'Andriamanitra izay akatsika fampahirezana amin'ity alahady maraina ity dia ato amin'ny bokin'ny Samuela. Bokin'ny Samuela voalohany, toko voalohany, andininy 4 ka hatramin'ny 12. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro namonoany Elikana zavatra natao fanatitra, dia samy nomeny anjara iray avy penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra, fa Hana kosa nomeny anjaran-droa satria izy no tiany, nefa nataony Jehova momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampahory azy mafy noho ny nanaovan'Andriamanitra azy momba. Ary izany no fanaony Elikana isan-taona raha mankany ho any an-tranon'i Jehova, raha mankany ho any an-tranon'i Jehova Hana. Ary izany koa no ary izany koa no nanorosoriny rafiny azy, koa ny tomany izy sady tsy nety nihinan-kanina, fa Elikana vadiny nanao taminy hoe, ry Hana, nahoana no mitomany ianao, ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao, ary nahoana no malahelo fo ianao.
tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka 10 mirahalahy va aho. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy dia nitsangana ana, ary Elia mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilany tolam-baravarany tempolon'i Jehova. Ary ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy, sady nitomany dia nitomany, ary nivoady izy ka nanao hoe: Jehova tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao ka ahatsiaro ahy, ary tsy anadino ny ankizivavinao, fa anome ahy zazalahy, dia omeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasia-kareza ny lohany. Amen. Ry havana araka ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity dia ny valimbavaka. Ny valimbavaka eto dia tantaran'ny Hana. Tantaran'ny Hana ary ny nazahoany valimbavaka tamin'Andriamanitra. Ny dikany anarana hoe Hana ry havana dia famindram-po. Izany no hevitra ny anarana Hana dia famindram-po. Noho izany ny olona manao ahoana no olona mandray valimbavaka. Olona manao ahoana ny olona mandray valimbavaka. Ny olona afaka mamindra fo ry havana, ny olona mahazo valimbavaka. Hana dia olona mpamindra fo, ary izany no dikany anarany Anna dia famindram-po. Hana dia namindra fo tamin'ny rafivaviny pena, na dia nampahory azy izy dia namindra fo tamin'ny Hana. Hana dia mpamindra fo, fa penina kosa dia mpandatsa ny Hana. Nandatsa ny Hana izy noho ny tsy nananany Hana zanaka, nanao izay nampahory Hana. Izany no nampiavaka Hana sy penina. Hana zany dia olona mpamindra fo, fa pena kosa zany olona mpandatsa zany. Nandatsa ny rafivaviny izy, nandatsa ny Hana izy noho ny tsy fananany anaka. Fa Hana kosa dia namindra fo, ka izany no nazahoany anjaran-droa zany teo anatrehan'i Elia. Na azo anjaran-droa Hana teo anatrehany Elikana noho n'izany famindram-pony zany. Hitantsika zany ao amin'ny 5. Fa Hana kosa nomeny anjaran-droa satria izy no tiany, nefa nataon'Andriamanitra momba izy. Nahazo anjaran-droa zany Hana, tsy nitovy tamin'ny penina sy ny zanany.
anjara iray ihany no azony penina sy ny zanany fa hiana na azo anjarandroa, satria ana zany olona feno famindram-po ka tsy namaly izay ratsy nataony rafivaviny izy, na dia nandatsa azy ny rafivaviny, na dia nampalahelo azy ny rafivaviny, nanao izay nampahory azy, tsy mba namaly ny rafivaviny izy fa namindra fo ihany izy. Ka izany no nazahoany anjarandroa teo anatrehany Elia. Tsy vitany namindra fo ihany ihana fa ana koa zany nampijaly tena izy. Tsy vitan'izay nampijaliany rafivaviny zay fa nampijaly tenany koa izy. Ny rafivaviny teo efa nampijaly azy, nanao zavatra nampahory azy, fa teto koa izy dia nampijaly ny tenany izy, ka tsy nihinana izy fa nifadianina ka nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Hitatsika izany any amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito no ahitantsika azy, tsy nihinana fa nampijaly ny tenany fa nitodika tamin'Andriamanitra izy. Ary izany no fanaony akana isan-taona raha miakatra ho any an-tranon'i Jehova ana, ary izany no nanorisoriany rafiny azy, koa nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina ka fa Elikana vadiny nanao taminy hoe, ry ana, nahoana no mitomany ianao, ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao, ary nahoana no malahelo fo anao. Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka 10 mirahalahy va ao? Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy dia nitsangana ana, ary Elia mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilany tolam-baravarany tranon'i Jehova. Nitsangana ana teto, tsy nihinan-kanina izy fa niditra tamin'ny fifadian-kanina, nandeha nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra, nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'ny mpisorona. Matetiky amintsika vehivavy zany raha misy fampahoriana izay ataony rafivavy zany na ny vady zany, matetika amintsika zany dia ny manamboatra tena zany no vahaolana amintsika, manamboamboatra tena zany, manao izay mety amin'ny tena, fa tsy zany no nataony ana teto, fa rehefa nampahoriany rafivaviny izy dia tsy nanamboatra tena no zavatra nataony, fa niditra tamin'ny fampahoriana tena koa tamin'ny alalan'ny fifadian-kanina, dia nivavaka teo amin'Andriamanitra, nanantona an'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra teo anatrehan'ny mpisorona, araka izay efa novakiana teo. Ny olona mandray valim-bavaka
Zany koa zany dia miseho amin'ny mpisorona. Niseho teo anatrehan'ny mpisorona zany, mpisorona Elia Ana, satria tsy vitantsika samy rery ny iaditsika na iady ny zavatra tiantsika angatahana eo amin'Andriamanitra. Tsy vitantsika samy rery fa mila fanelanelana koa. Ny asan'ny mpisorona zany dia mpanelanelana eo amin'Andriamanitra. Ka nanantona teo anatrehan'ny mpisorona Elia zany Ana, nivavaka, nangataka tamin'Andriamanitra, nanaboraka tamin'Andriamanitra ny alahelony sy ny ataka rehetra nataony. Ka ny fianohan'ny Elia fangatahany Ana zany natonga any Elia zany nangataka tamin'Andriamanitra. Nangataka tamin'Andriamanitra, niombona tamin'ny Ana izy tamin'ny fangatahana nataony Ana. Elia zany nanao fanelanelana tamin'Andriamanitra teo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, ilaintsika ny fanelanelana amin'ny alalan'ny mpisorona, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, amin'ny vavaka, amin'ny fangataham-bavaka izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny vavaka nataony Elia zany, ka izany no nahazahoany valim-bavaka, ka izany no nahazahoana valim-bavaka any Samuela. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra mitodiky amintsika indray. Mety tsy fangatahan-janaka no zavatra angatahanao amin'Andriamanitra, mety ho zavatra hafa no angatahanao amin'Andriamanitra, fa ny dingana nataony Ana teto dia ny fahaizany niseho tamin'ny mpisorona. Ny fahaizany niseho tamin'ny mpisorona, teo anatrehan'ny mpisorona tamin'ny vavaka, fangataham-bavaka izay nataony. Satria fantatsika ny asan'ny mpisorona dia ny fanelanelana eo amin'Andriamanitra. Tsy vitantsika samy rery zany ny ady atrehantsika, fa mila fanelanelana amin'Andriamanitra koa. Ilaina koa zany ireny mpanompon'Andriamanitra reny, tahaka izany no ataontsika, izany no ilaina ny fampitondrana-bavaka zany. Mety tsy ho vitanao samy rery fa mila fanelanelana. Ary teto koa zany dingana nataony Ana koa zany dia ny fahaizany nampahory ny tenany tamin'ny fifadian-kanina. Raha misy zany ny zavatra tianao angatahana eo amin'Andriamanitra, mahaiza mampahory tena koa, tahaka nataony Ana teto, ny fadihanina, tsy nihinan-kanina, ory, nampahory ny tenany. Izany koa no azahoana valim-bavaka, ny fahaizana mifadihanina, mampahory ny tena.
ary ny azahoana valim-bavaka koa ny fahaizana mamindra fo, ny fahaizana mamindra fo no azahoana valim-bavaka koa, tahaka nataony Iana teto, na dia manana ny rariny aza Iana dia namindra fo tamin'ny rafiny vavy izy. Oka koa isika tahaka izany, na dia manana ny rariny aza, mahaiza mamindra fo amin'ny hafa zany, ka tsy hoe manana ny rariny ka tsy amindra fo, fa ny fahaizana mamindra fo amin'ny hafa koa azahoana valim-bavaka. Ka izany no dingana izay nataony Iana ka nazahoany ny valim-bavaka any Samoela, ny fanantonana ny mpisorona mpanelanelana eo amin'Andriamanitra sy ny nampahoriany ny tenany tamin'ny fifadian-kanina, ny vavaka teo amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tsy vitan'izany koa fa ny nahaizany zany namindra fo tamin'ny rafiny vavy, na dia nanana ny rariny aza izy, namindra fo zany izy tamin'ny rafiny vavy. Aoka amindra fo amin'ny namantsika koa isika, na dia manana ny rariny, ka izany no amalian'Andriamanitra ny vavaka ataontsika zany, ny ahaizantsika mamindra fo koa. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Na vavaka isika. Misaotra tompony amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity alahady maraina ity, dia ny tantarany Iana izany tompony amin'ny nazahoany ny valim-bavaka, ka nazahoany any Samoela mpisorona teo anatrehanao. Tompo malalo, aoka mba anana toetra tahaka ny any Ana izahay, dia ny famindram-po, ny ahay amindra fo amin'ny hafa, ary ny ahay koa ampahory ny tenanay amin'ny alalany vavaka sy ny fifadian-kanina. Tompo malalo, iray aminao amin'izay fangataham-bavaka izay ataonay eo anatrehanao, ary ny mba ahaizanay koa Tompo malalo ny anantona ireny mpisorona mpanomponao reny, mpanomponao reny anelanelana eo aminao. Mety tsy vitanay irery ny ady atrehinay, fa mila namana hiaraka iombom-bavaka eo anatrehanao. Tompo malalo, ka ome anay ny toetra tsara zay nananany Iana, Tompo malalo, nazahoany valim-bavaka, ka nazahoany Samoela zay mpisorona teo anatrehanao. Tompo, ny fanahinao masina no hiasa any aminay Tompo malalo, ka hanananay zany toetra tsara zany, fa mba azahoanay hiala amin'ny toetra zay tsy araka ny sitraponao Tompo, zay nananany penina rafiny vavy izay nandatsa azy noho ny tsy fananany Iana, ka izay nampahory azy noho ny tsy fananany Iana. Aoka tsy hanao tahaka izany izahay, fa aoka mba anana ny fahalemem-panahy, anana fo, mahay mamindra fo tahaka ny Ana, ary ahay hitondra ny adinay eo anatrehany reny mpanomponao reny, ka ho mpanelanelana eo anatrehanao Jesosy malalo. Ka ny fanahinao masina no hiasa aminay, ampazava aminay ny tianao ambara tamin'ny teny rehetra zay nolazaina teo. Ka soniavinay amin'ny anaranao Tompo izany vavaka rehetra izany,
mba tsy ho azonay mpangala teny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany vavaka izany, misaotra Tompo ny amin'ny teninao. Alleluia, amen. Dia tahin'i Jesosy daholo mirary soa ho antsika rehetra, mirary fety sambatra ho antsika rehetra, miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tahin'i Jesosy daholo, amen.